ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabasika mpanaraka amin'ny page Facebook FJKM Ambohijanaka Karafitiavana indray ry havana ny tenao. Natratra ty andro alakamisy maraina 1 Martsa 2024 indray. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'ny Joba voalohany 7:10 ka hatramin'ny 2:20 no andraisasika afatra anio. Izay mofinaina voalahatra antsika izao alakamisy maraina izao. Ary zany dia mbola ao anatin'ny lohahevitra FJKM manao hoe mampiorina ny mino ny fisantoetra. Mialohan'ny hamakina sy toriana izany anefa dia mbola hiaraka hivavaka isika angataka ny fitariana fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesy Kristy ianao, midera sy manome voninahitrinao zahay raha mbola afaka miseho eto anatinao indray amin'izao alakamisy maraina izao. Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, matoa mbola miteny sy miaino ary mananatra anay anio. Izahay izay ratsy sy mpanota tompo, koa indreto izay mifona sy mangataka famelan-keloka avy aminao. Fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay, koa mino izahay fa mamela ny erikainao tompo. Misaotra tompo fa rava ny hevitra mampisaraka anay aminao. Koa raha maky sy ainy ary hitory ny teninao izahay dia mangataka hatsahany ny fitariana fanahy masina amin'izany. Koa mitenena tompo fa vonina iaino anao izahay. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesy tompo zanakao. Amen. Joba voalohany 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesy Kristy tomposika. Ary tamin'indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'ny lahy matoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe ny omby ny asa ary ny biriky vavy nandrasina teo anila. Dia namely azy tampoka ny sabiana ka namabo azy. Ary ny ankizy lahy ianao dia nasihany tamin'ny lela sabatra. Ary izao dia izao irery ihany ho afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoto ny ondry amanosy sy ny ankizy lahy ka nandevina azy. Ary izao dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray indray koa tonga ka nanao hoe ny Kaldiana nanao telotoko dia noroatany ny rameva ka nobaboiny. Ary ny ankizy lahinao dia nasihany tamin'ny lela sabatra. Ary izao dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokin'ny lahy matoa. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-trano efatra. Dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano ka maty izy rehetra. Ary izao dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Dia nisangany Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoaka tamin'ny tany ka niakoaka sady nanao hoe nitanjaka no nivoako avy tany an-kiboneny ary mitanjaka no verenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisitra. Isaona neny anaran'i Jehova. Tamin'izany rehetra izany dia sy nanota Joba na nanome siny an'Andriamanitra. Ray masino manamasinina amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Voasikazy eo amin'ny bokin'ny tononkirana soratra ny bokin'ny Joba. Noho izy ahitana fahendrena sy tononkalo, ahitana zava-dalina na amin'ireo zava-sarotra mampametram-panontaniana maro mikasika fiainany zanak'olombelona. Tany Oza no nisehon'ny tantara, asiano asinanany ranomasina maty, izany hoe avaratra Arabia. Arak'izany dia avy any Arabia no mpiran'ny tantaran'ny Joba fa sy avy amin'ny Hebreo akory. Joba lehilahy iray natahotra an'Andriamanitra, marina sady maisy ary nifady ny rasy, ka na dia Jehova Andriamanitra aza dia vaky vava ny amin'izany toetrany izany. Joba 1:15. Efa nandinika Joba mpanompo va ianao?
fa tsy misy tahaka azy eo ambonin'ny tany fa olona marina sy mahisy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mivadiny rasy. Izany indrindra no natonga olona maro atao amin'ny bokin'ny Joba nanao hoe nahoana ny marina no mandalo fahoriana. Samy niezaka namaly izany ireo sakaizan'ny Joba telo lahy, dia Elifaza, Bildada ary Zofara, ary mbola teo koa Elio. Fa raha ny valitenin'i Davida kosa no amezantsika izany dia manao hoe maro ny fahoriany marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Salamo 4:9-10. Raha averenantsika kosa ny perikopa dia miresaka ny fizahantsoetra voalohany niatra tamin'ny Joba izany. Andriamanitra no mizaha toetra eto mba tiany ho fantatra hoe atsaisa ny finoana sy fatokiany Joba azy raha nandalo fahoriana mafy izy. Andavy sa mbola hifikitra anaraka sy atahotra an'Andriamanitra trany va? Ry havana malala, izany dia mety hihatra amintsika kristianina ihany koa. Saroa fa tsy maintsy hisy ny fizahantsoetra ho avy amintsika ko aoka hiomana tranysika. Fa hoy apôstôly Petera manao hoe ry malala, aza gaga noho ny fizahantsoetra mahamay izay mahazo anareo ho fisampahana toetra, ary aza atao zavatra mahagaga anareo izany. Petera 1:4-12. Masina sy sarobidy loatra mantsy ny fanjakan'Andriamanitra nampanantenan'ny tompo ho an'ny miny izay mahatratra amin'ny farany, ary tsy azo moramora izany fa tsy maintsy misy sedra sy fisapahana andalovana. Ary izany dia mafisy ny Jakoba manao hoe samba izay olona maharitra amin'ny fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia ndray ny satroboninahitra ny fiainana izay lazain'ny tompo mena izay tia azy. Jakoba 1:12. Andeha omesika lohateny izao afatra izao izay manao hoe mizaha toetra ny mino Andriamanitra. Ary izany dia hozaraitsika ho zanak'evitra roa. Voalohany, mizaha toetra ny mino Andriamanitra ka mampisedra azy fahoriana. Faharoa, mizaha toetra ny mino Andriamanitra ka mampiorina azy amin'ny finoana. Jerentsika avy hatrany ny zanak'evitra voalohany manao hoe mizaha toetra ny mino Andriamanitra ka mampisedra azy fahoriana. 1:17-20. Eo amin'ny 1:17-20 dia miresaka ireo fahoriana mafy niatra tamin'ny Joba ny perikopa. Tao anatin'ny ora visimosa dia fongana tanteraka ny aren'ny Joba toy ny biby. Tsy vitan'izay ihany fa mbola ringana ihany koa ny zanany izay tena tiany tokoa ary tsy foy. Mafy dia mafy taminy tokoa ireo fahoriana nahazo azy ireo araka ny 20. Dia nitsangany Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoaka tamin'ny tany ka niankohaka. Fihetsika mampiseho alahelo lalina kanefa dia miafara ny fanehantena sy fionoana. Inona loatra reny mahatonga izao tamiko hoe izao nefa dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarina sy fangovitana, nefa dia izao no mahazo ahy. Mety toy izany no fanontaniana sy vezivezy ao an-tsain'ny Joba ao. Tonga amin'ny Joba nefa izao fahoriana izao mba hizahan'Andriamanitra toetra azy. Sao dia marina ihany ilay fiapangan'ny Satana manao hoe moa sy fanantenana zavatra va no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra. Maro tokoa mantsy ny kristianina miboaka ny fitahiana sy fanambinina avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe rasy izany, fa izany indrindra ilay anjara-pahasoavana ray sy mino izay mpanara-dian'i Kristy. Hoy ny Baiboly amin'ny Exodosy 17:15-20. Fa manompoan Jehova Andriamanitrareo dia hita ny haninao sy ny ranonao izy, ary esoriko aminao ny aretina. Raha mandeha nefa ny andro sy taona dia tonga amin'izay ny fahoriana dia ny fizahantsoetra. Tsy mirosaka intsony ny fitahiana izay atao tahaka ny tsy mety avokoa. Tonga ny fanenjena ka miareraka ny aim-panahy, ary iny fa manomboka miala sy kelikely amin'ny tompo, manomboka miala malaina mivavaka, malaina mamonjy fivoriana, malaina manao adity. Izay ilay ambaran'ny Satana eto hoe manantena zavatra fotsiny ihany no anompony an'Andriamanitra. Koa tandremy sara ry havana, tandremy sara fa fizahantsoetra mety ho tonga amintsika ihany koa izany. Na ireo apôstôly toy ny Petera na Jesosy Kristy tompo dia samy efa nisedra
ary nandresy zany fahoriana zany avokoa araka ilay teniny ao amin'ny zaona toko fahinina amin'ny folo andiny fahatelo amin'ny folo manao hoe atem'izao toy izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Inona ary ny tokony ataosika eo anatrehan'izany fahoriana zany? Ny valiny dia ny manaiky sy matoky any tompo hatrany amin'ny fitondrany ary mametraka mbavaka izany araka ny Jakoba toko 5:17 manao hoe misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy ivava. Hoarina toy ny volamena ny kristianina izay arendrika ao anaty hafa karakaraka mahamay azy sy ny kapoka tao aminy ny mampamirapiratra azy. Isaia toko 7:7. Indro ny diovika anareo nefa sy toy ny volafotsy efa ny zatoetranao tao amin'ny fahoriana aho. Izany mitondrana ansika amin'ny zanak'evitra faharoa manao hoe mizatoetra mino Andriamanitra ka mampiorina azy amin'ny finoana. 1:1 sy 2:2. Ny tenin'ny Job teo anatrendreo fahoriana mafy nahazo azy ireo no pirofo sy fanehoana fa tena miorina mafy amin'ny finoana sy ny fatokinan'Andriamanitra i Job. Hoy Mansisy, ny tanjaka no nivoako avy tany an-kibonena, ny tanjaka no iverenako. Jehova no nanome ary Jehova nanaisotra. Isaorina ane ny anaran'i Jehova. Ny atao hoe miorina mansy dia tsy miesikesika, lalipaka, matanjaka sy azozogozonina ka na dia tonga aza ny rivotra mahery sy ny liaka sy mampiosana azy zany. Io la ilazain'ny tompo hoe trano naorina eo ambony vatolampy amin'ny Matio 7:5-10. Raha fitinina fo izao afatra izao dia izao. Ny kristianina dia tokony hazaka sy faly hatrany eo anatrehan'ny fahoriana. Hoy Paoly amin'ny Korintianina 2:12. Koa dia finaritra ao ny fahalemena amin'ny fampahoriana noho ny amin'ny Kristy. Sy tokony hampiemitra ansika raha mandalo zava-sarotra, fa amin'izany indrindra ny tokony asehosika ny maha-kristianina ansika dia ny fiorenana hatramin'ny farany amin'ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Ka toy ny nataon'i Job eto dia ny fisaoran'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra miseho amintsika no tokony ataosika. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany fitrapon'Andriamanitra. Tesalonianina 1:5-7. Ireo efa nisedra fizaham-toetra mafy dia tokony say miansa ny fahavalo-piainana hatramin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Paoly amin'ny Romana 9:5-7. Iza no asaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjena? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Fa natramin'ny fahafatesana dia sy asaraka asika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy tombosika. Ivoninahitra Dio n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ivavaka asika. Andriamanitra, misaotra anao izay no ny teninao. Kero anay hiatsehanay ny fahoriana, ny fizaham-toetra miatra aminay. Satria ianao dia mbola miteny taminay indray fa ilaina miomana hatrany izay hiatrehana izany ary misaotra Tompo noho ny fianaranay anio ireo fizaham-toetra ny Job. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana sy ny asa fanompoana atao. Asehoy ny voninahitra ao fa miasa aminay ianao Tompo. Tsy adinonay ireo marary rehetra, loharanom-panasitsana ny finoana fa mahay manasitra amin'ny aretina rehetra ianao. Matoky ianao izay fa Andriamanitra magaga ianao ka afaka nolosaina ny mpisabo, afaka nolosaina ny mpisabo sy mampahery ny fianakavian'ireo marary ireny. Asehoy ny voninahitra ao Andriamanitra ity tany maminay ity, fenoy fiadaninao ka hiaina finaritra eto izay. Izany sy izay rehetra mahasoanay dia angatanay ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, izay nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mionay anio izay hanina sazy ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary izay mitondranay ao amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny raza. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa ny finoana ry havana ny sodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana masy zareo samy tanteraka, ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka siana siny amin'ny fihezivian'i Jesosy Kristy Tomponsika.
ny voninahitra toan'andriamanitra iariany amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy-masina amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.